Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao. Isara zao amin'ny zana-bolana tamin'ny ity an'io ity mbola mazovana tanteraka aloha ny orana zany amin'ny tapany avaratry ny nosy toy izay koa ny afoatany indrindra moa amin'ireo faritra feno tendrombohitra zany tena mety ahitana an'izay ho an'ny afoatany. Ny maripanantsika ihany koa dia somary isy fiakarana ihany aloha amin'ny ankapobeny ho an'ny afoatany sy ny any amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny. Ny any andrefana kosa amin'ny ankapobeny dia tsy dia misy loatra ny fiovana mahakasika an'izay maripana izay raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso vao maraina dia isy loha ny zavona any amin'ny faritra afoatany zany hoe ny faritra Vakinakaratra, Moronmania, Matsiatrambony, Tasy ny any amin'ny faritra Iorombe sy ny any amin'ny tanin'ny faritra Atsimo andrefana sy Androy. Mandraondraona kosa ny andro ho an'ny tanin'ny faritra Nalanjorofa sy ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia izay mety izy tandrifon-drahona ihany indraindray. Mandraondraona ihany koa ny andro ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara izay mety arahana tandrifon-drahona izay ho an'ny distrikany Taolagnaro. Ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro. Raha ny piso tolakandro misy hatrany ny oram-baratra ho an'ny tapany avaratry Madagasikara dia na Sava, Nalanjorofa ary ny faritra Atsinanana. Mety mahazo an'izay ihany koa ny distrikana Andilamena. Mandraondraona kosa ny andro ho an'ny afoatany mety arahina tandrifon-drahona ho an'ny faritra Vakinakaratra sy ireo faritra misy tendrombohitra avo. Torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagasikara, ny faritra Fitonany na atsimo atsinanana ary ny distrikany Taolagnaro ireo zany mety isy tandrifon-drahona ray kokotra ihany koa ny ambiny dia maina ny andro. Ny maripana voavinavina amin'izay rapiso izay ho an'ny avoatany dia amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 degré Celsius ary ny any amin'ny ilany atsinanana kosa 9 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara, miakatra hatrany amin'ny 13 degré Celsius ny maripana any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny nosy. Raha toa ka 9 ka hatramin'ny 13 kosa izay ho an'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara. Ho an'ny zoma maraina kosa mbola mitohy hatrany ny zavona ho an'ny tapany atsimon'ny Madagasikara, ny avoatany sy ny aritany no tena mahazo an'izay. Ny oram-baratra kosa saika mikisaka any amin'ny faritry Melaky, Bongolava, ny any amin'ny faritry Betsiboka sy Tasy ary Menabe. Torak'izay koa ny faritra Sofia sy Nalanjorofa mbola mitohy izay orana izay. Ny maripana voavinavina amin'izay zoma izay manodidina ny 14 ka hatramin'ny 17 any avoatany ary 19 ka hatramin'ny 13 degré Celsius hatrany aloha ho an'ny ilany atsinanan'ny nosy. Ny any andrefana kosa amin'ny ankapobeny dia 3 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny morotsiraka andrefan'ny Madagasikara iray manontolo iny. Amarantsika azy ny andro ny sabotsy mbola mitohy hatrany ny oram-baratra ho an'ny faritry Melaky, ny faritry Bongolava, ny any amin'ny faritry Tasy, Vakinakaratra ary ny tapany avaratra amin'ny faritry Menabe manakaiky ny distrikany Andrivazo. Torak'izay koa ny faritry Sofia sy Nalanjorofa mbola miaina an'izay oram-baratra izay. Ny ambiny kosa dia somary maina aloha ny andro na dia somary olalovan-drano ny ilany atsinanan'ny avoatany sy ny morotsiraka atsinanan'ny nosy mbalika tanteraka ny masoandro any amin'ny ilany atsimo andrefan'ny Madagasikara. Ny maripana voavinavina raha amin'izay andro ny sabotsy izay kosa dia eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 19 hatrany aloha ny avoatany tsy dia misy fivahana izay misy fiakarana kely raha ny any amin'ny ilany atsinanana satria dia 30 ka hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana voavinavina ary ny any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara kosa 30 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka tafiakatra hatrany amin'ny 13 moa izay any Analalava sy ny any amin'ny tanin'ny faritry Betsiboka. Izay ny meteo antsika tamin'ny ity an'io ity raha pisy iray fotoana manaraka veloma tompoko.